Compagnie Sahhaf dia niforona tamin'ny taona 17 sy 2000. Rato Noël Razafin-Drakoto no filompandrorona azy, izay mitondra ny anarana hoe Saint Noël amin'ny artiste azy. Ny Compagnie Sahhaf moa dia miompana kokoa amin'ny filalaovana Comedie Musicale, izay ahitana soradia, hira, tantaran-tsehatra ary indrindrindrindra ny filalaovana ombre chinoise. Manana ny mampiavaka azy ny fikambanana, dia noho izy mampifondrona saranga taona maro, izay tsy hanavahana io na ankizy, tanora, ao ihany koa ny lehibe, ary indrindra tsy hanavahana fiaviana na avy eto ampovoantany na avy any amin'ny faritra. Ny antony hijanonako tato amin'ny Sahhaf aloha le resaka filina dia avy eo koa tato nahitako opportunité dia ohatrany tsy nieritreritra ny andeha hifindra any amin'ny hafa koa fa hoe hijanona satria mahafinaritra. Ny volana septambra taona 17 sy 2000 no niantsehatra voalohany ny kompania tao amin'ny CCSK Antanimena, izay nanatotosana ny tantara mitondra ny lohateny hoe Dinery. Taorian'izay no nitondranay ny lalantsilo, ary tsy mbola mitsahatra ny mikaroka ny tsara indrindra ho atolotra ho anareo mpankafy izahay. Noho izany indrindra dia tena mbola ao anaty ny fanomanana ny seo izay ho atao ny 17 ny volana aprily, ary mbola ao amin'ny CCSK Antanimena ihany, ary nitondra ny lohateny hoe Mandan'i Skara. Mandan'i Skara dia anisany angano no soratany Sa, izay mahakasika indrindra ny niavinim-ponina voalohany teto Madagasikara sy ny andohan'ny fizarazarany foko 17. Ny rôle raisiko ao anatin'ny Mandan'i Skara, mananjanaka rôle zany, dia ny iray natsangana dia ny iray tena zanaka. Tena tanjon'ny fikambanana dia mitovy amin'ny tanjon'ny Sa, manandratra ny maha-malagasy, tsy mihena mitamin'ny zavatra rehetrarehetra. Na dia kely ary ny anarany na fitaovany dia mitovy amin'ny vitan'ny arom-penitra rehetrarehetra ny zavatra ho atao. Eto am-pamaranana ary izahay Compagnie Sahhaf dia mankasitraka indrindra ho an'ireo izay efa mpanaratsianay hatramin'izay, ary mbola manentana antsika tsy hankanavaka mba ho tonga hanatrika ny seho izay ho karakarainay. Ny daty dia ny 20 ny volana aprily ao amin'ny CCSK Antanimena. Koa dia manantena ny fahatongavantsika rehetra ary.